Dia iny faninanany ihany koa no mitondrantsika ho amin'ny taranja baolina lavalava niditra teo amin'ny andro fadimy ny fedina ny tompon-tahaka ny elita fédéral izay boskady ao anatin'ny top 20 ka lalao roa ihany no tanterahana teto amin'ny Kanjamaki tamin'ity androany ity. Ikopa sy Bemasoandro no fanadihadiana ao rahantsika amin'ity hariva ity. Moka fohy 7-20 no natafavoakan'ny Ikopa nanoloana ny Bemasoandro. Hiditra teo amin'ny andro fadimy ny fedina ny tompon-tahaka ho an'ny elita fédéral ao anatin'ny faninanana gold top 20. Lalao roa ihany no tanterahana teny amin'ny Kanjamaki ho an'ity faran'ny herinandro ity. Lalao ho an'ny sokajy vehivavy telo kosa no niara-dalana tamin'izany faninanana izany. Lalao isan'ny niady ary nandrasan'ny mpankafy lavalava ny fihaonana teo amin'ny Bemasoandro sy zareo avetsy Ikopa. Resin'Ikopa tamin'ny moka fohy 7-20 zareo Bemasoandro. Teo amin'ny fidirana voalohany dia zareo avetsy Bemasoandro no fely lalao. Baolina netana roa no tonga an'izy ireo ny ampy hors-jeu ka ny Fitarana hors-jeu kosa no nitokon'ny Ikopa izay nahazo ny isa sivy. Tamin'ny tarika tamin'ny isa 27 ny Bemasoandro izay io ihany koa no nentin'ny rototany ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa vao niezaka nanindry mafy Ikopa namaly fanafihana totoafy tao anaty event. Vetivety ihany dia ny fanakaiky niza teny amin'ny solaitra be. Na dia ny lalao 4 azo Ikopa tamin'ity feonan'ity rehefa nahazo karatra mena ny mpilalao iray dia nahay niary ny tombony isa kely azony izy ireo izay nitondra azy nakany amin'ny fandresena. Toy izao kosa ireo vokatra hafa no mitranony FBM Manjakaray tamin'ny isa mavesatra 430 ny GST Anambondrona. Tsy nahita mangirana mihitsy ry la jeunesse nanoloana ny Dakar tamin'ity androany ity. Toy izao ireo vokatra rehetra. Teo amin'ny sokajy vehivavy Besarety nanamotsana ny Sabonama tamin'ny isa 400 ny ohatra. Ny FT Fatomadinika nandresin'ny CRI tamin'ny isa 430 ny ohatra ary ny FTVL nandresin'ny 15 Beravina tamin'ny isa 7-20. Ho an'ny sokajy top 20 kosa indray dia Ikopa nandraisin'ny Bemasoandro tamin'ny isa 7-20. Manjakaray nandresin'ny Ambondrona tamin'ny isa 430. Tany Mahajanga kosa ny lalao ny 15 Avenir izay nandresy andry zareo Boeny tamin'ny isa 2-17. Raha tany Tomasina kosa ny Kosfa izay nanamotsana any Antsinanana tamin'ny isa 10.